Ny lehibe zany tsy maintsy mifampiresaka. Naverinareo manko le tenin'ny Ratsirahonana mandeha hoe tamin'ny volana septambra tonga de itsikilo izy andriamatonga Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana mifampiona. Tamin'izao Andry Rajoelina sy Anina mifampiona. Sara mbola piko. Fort possible fampitelefonina koa. Misy koa miona miafina any Maurice. Vita ny 13 nivoaka ny saritsarina valim-pifidianana. Ny rahana ny tenako. Tahina. Tario ireo olona ireo miala eo Magro ho any amin'ny 13 mai. Araky ny mampitolona ny tena. Dia nivoaka amin'ny Magro nahazo any Posary iny andeha hamonjy eny amin'ny 13 mai. Efa niatrana ny miaramila. Niantso ana chef de délégation tompoko lahy Raktor Velomamy. Téléphone anazy. Tahina. Fino ty ataony lahy. Tenen'ny ray aman-dreny aho hitarika an'ireo olon'ireo eny amin'ny 13 mai. Mandany lahy mody. Efa vitany ny akoro. Efa vitany momba ny odiny. Efa milamina daholo ny rehetrarehetra. Ilaza mamono tena amin'izany fa tsy maintsy fantatra lahy ny marina. Dia reny moa ny 2019 reny ny vokany nanaika izy ary teo kosa aloha nampisaraka ny dia ary nieritreritra hoe aleo mivahery mpanoherana afo sika. Naneho ny heviny manokana i Fleury Rakotomalala tao amin'ny page Facebook nanoloana ny ampamoaka izay nataon'ny Tahina Razafinjoelina candidat ho ben'ny tanany Antananarivo renivohitra laharana faharoa. Indrindra fa mahakasika ny raharaha politika, fifanarahana ara-politika izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy filoha Andry Rajoelina tamin'ny 13 20 ary 13 Nanamafy Fleury Rakotomalala fa tena mifampiresaka izy roa lahy ireo na dia eo aza ny disadisa ara-politika. Ankoatra ny proof nentin'ny Tahina Razafinjoelina izay nizarany ny fanionkevitry Norbert Lala Ratsirahonana nanao ampamoaka fa mifampiresaka i Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana dia afaka manamafy ihany koa i Fleury Rakotomalala fa tena mifampiresaka ireo filoha anankiroa ireo. Dia tsy iza zany fa Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy filoha Andry Rajoelina. Ny taona 2024 ihany no tenen'ny Norbert Lala Ratsirahonana ho i Fleury Rakotomalala fa misy andro hafa ny fampiresahana izy ireo. Ary mety possible mifampiresaka amin'ny telefona ihany koa izy ireo na miona any ambadimbadika any miafakafina tsy hitany rehetra toy ny miona any Maurice sy ny sisa ho i Fleury Rakotomalala tamin'ny fanionkeviny. Naverinareo manko le tenin'ny Ratsirahonana mandeha hoe tamin'ny volana septambra tonga de itsikilo izy andriamatonga Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana mifampiona. Tamin'izao Andry Rajoelina sy Anina mifampiona. Sara mbola piko. Fort possible fampitelefonina koa. Misy koa miona miafina any Maurice. So teneniko anareo. Ny communauté internationale dia tsy maintsy mijery ny tombotsoany. Ho antsika izay nanaraka ampamoaka izay nataon'ny Tahina Razafinjoelina tamin'ny 20 Novambra 2024 lasa teo dia nahatsikaritra fa nahatsapa fa voafitaka ny mpanaradian'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, nahatsapa fa tsy manana asina eo anatrehany mpitarika azy ireo. Tsy laza fa tsy ny filazan'ny Tahina Razafinjoelina ny tolona izay natao tamin'ny 13 nomena baiko hitondra ny vahoaka eny ankianjan'ny 13 Mai i Tahina Razafinjoelina. Anohitra ny tsirariny nanoloana ny fifidianana izay tsy tomombana tamin'ny 13 Akory nefa ny aterana fa kay filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy filoha Andry Rajoelina efa manao fifanarahana tany ambadimbadika tany. Kay deal efa vita ny tany ambadimbadika tany fa izy ireo fotsiny nasaina nankeny amin'ny 13 Mai. Nahatsapa izy fa tsy nisy ny fifampiresahana ary mazava ho azy fa tsy misy fifanajana ary tsy misy ny hasiny amin'ny fiainana maha-olombelona satria aina no aterina eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai fa tsy vatana akory. Manoloana zany rehetra zany dia manome lesona any Tahina Razafinjoelina i Fleury Rakotomalala satria zao hafa mihitsy ny fanaovana politika eto Madagasikara raha nambaran'ny Fleury Rakotomalala. Ireo manana antoko andrarezina, antoko lehibe dia tsy maintsy mifampiresaka izy ireo any ambadimbadika any manao fifanarahana ara-politika fa kosa tsy mampilaza amin'olona ety ambany na koa hoe olona mpanaradia azy ireo.
enina de vady andefo mandrin'izy ireo aza mety tsy ampafantarin'izy ireo ny fifanarana ataon'izy ireo any ambadimbadika any. Fa ny lesona raisina ao anatin'le fanaovana an'le hoe politika. Ny lehibe zany tsy maintsy mifampiresaka. Inona natao hoe lehibe? Raha mbola tsy manana mera ray ianao ao aza miteny hoe lehibe. Raha mbola tsy manana député ray ianao aza miteny hoe gabarit. Raha mbola tsy manana chef district ray ianao aza miteny hoe tompony. Iado a rehefa manana député mba maromaro. Tsy voasa ao anatin'ny fifampidiniana sy ny dinika ataon'ny lehibe. Ninona zavatra ho tenenina amintsika amin'izao fotoana izao, ninona tsy fitiavana ny Andry Rajoelina, ninona tsy fitiavana ny Marc Ravalomanana. De ireo aloha ny grand. Tsy azo dikevitra zany. Ireo aloha ny grand. Ary raha misy zavatra hipoaka, de tsy maintsy ny grand aloha ny antsona. De zay zavatra miainga eo. Ary ny grand tsy voamaika tsy voatery mirendre compte any amin'ny ampondra. Zay nantsona hoe sens de l'État. Ankoatr'izay, hita taratra fa mitaky ny fanovana ny fanaovana politika eto amintsika Taina Razafinjoelina. Filera Kotomalala kosa masa milaza fa i filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia tsy hiova na oviana na oviana ary tsy misy olona afaka anova azy. Fa ny azo atao dia tsotra, dia ny maka lesona ara-politika. No amafisy indray mandeha fa misy ny fifampiresahana amin'ny samby enjana eto an-toerana. Naka ohatra ny toeran'ny filoha Andry Rajoelina izy rehefa manendry Premier Ministre. Mandray vahiny maromaro i filoha Andry Rajoelina mialohan'ny fanendrena Premier Ministre. Toy ny vahiny avy any Afrika Atsimo, communauté internationale, sy ny sisa. Mazava ho azy fa fifampiresahana no ataon'izy ireo. Aorian'io fifampiresahana io dia efa fantatr'izy ireo sady iza no Premier Ministre ary ahoana sy ahoana no anaovana ny lanonana. Izany hoe ny lanonana fanendrena Premier Ministre hitantsika matetika ireny dia karazana formalité fotsiny, fa efa fantatr'izy ireo iza no voatendry Premier Ministre. Fandanim-potoana fotsiny ny fandaniana adiny 1, adiny 2, adiny 3 amin'ny lanonana ara-panjakana. Mba manana reto fanetretena. Ravala nefa iny, tu peux pas changer Ravala. Iny izy iny. Io izy zao de izy ndray no mibana an'le campagne Tojo. Mais qu'est-ce que Tojo a à voir avec Ravalomanana? C'est seulement le lien familial. Mila Matoa zany tsy nitenena Andray Matoa Andry Rajoelina tamin'ny Andray Matoa mamy Ravatomanga zay olona akaiky azy. Io resaka niny io. Matoa tsy nitenenina Andray Matoa Andry Rajoelina tamin'ny mamy Ravatomanga ny asabotsy natongavan'ireo Sud-Africain hoe izy amin'ny futur Premier Ministre. Misy olona efa niantsena efa mividy entana maromaro fa hoe ny Brigade Général adiniko ny anarany no Premier Ministre. Efa nisy nanomana latabatra nanovana réception. Fa ngia Andry Rajoelina rehefa avy nandray olona anankiray tao Iavoloha nanonga tamin'ny 12 sasany jusqu'à hatramin'ny 2 ny andron'ny asabotsy sa lakamisy natongavan'ireo Sud-Africain. De efa fantatry Andry Rajoelina hoe iza mitohanan'ny communauté internationale ho Premier Ministre. Zay le izy. Rehefa sendran'izay zavatra zay ianao dia tsy maintsy misy zavatra tsy azonao lazaina amin'ny mpiaradia politika anao. Cinéma fotsiny mody natao adiny 3 adiny 4 nametra hoe ianona no. Manarak'izay, nampafantatry ny rehetra i Fleur Kotomalala fa tsy amaly an-Taina Razafinjoelina izany filoha teo aloha Marc Ravalomanana na candidat Tojo Ravalomanana na oviana. Fa manana député, maire sy ireo mpanaradia azy afaka mamaly an-Taina Razafinjoelina izy ireo.
azo sokajina ho tsy matotra ara-politika izy ireo raha toka mamaly any Taina Razafinjoelina manoloany reny ampamoaka reny hoy Fleury Rakotomalala tao amin'ny pejiny. Ny arantsika nahita fa tsy namaly azy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Isika ve dia mieritreritra hoe voatery Andriamatoa Marc Ravalomanana namaly an'ireny? Tena miteny aminareo fa tsy hamaly an'ireny Ravalomanana. Manana olona firy izy afaka mamaly an'ireny. Ary zay mahatonga ana miteny hoe ohatra manao échec zany hoe mbola misy cavalier, misy roi, misy tour, misy reine sisy karazana. Non, tsy roi fa misy cavalier, misy tour, misy reine, misy fou. Miaran'le roi. Ianao tonga de le roi ny exposé ry. Adala Ravalomanana raha mamaly an'ireny. Adala koa Tojo raha mamaly an'ireny. Manana député izy. Manana maire izy. Manana followers firy izy Amanarivo ny Amanalina. Ny voaka tamin'ny fahanginany Taina Razafinjoelina manoloana ny famadihana resaka izay ataony Antokotiko Madagasikara na TIM sy ireo mpanaradia azy ireo. Nolazainy pombany Antokotiko Madagasikara fa fanenjena olona no nataony Taina Razafinjoelina nandritra ny ampamoaka izay nataony. Attaque personnelle no nataony Taina Razafinjoelina. Toy izao ny valinkafatry Taina Razafinjoelina tao amin'ny page Facebookiny. Izay marina dia marina, averiko foana, tsy miresaka momba fiainan'olona manokana ny aty. Ary ny ampamoaka noresana dia politika tanteraka momba ny akoro nisy tamin'ny 2024 sy 2024 ka zay no antony nampisaradalana. Mbola ny ampifandefasana ny fidy ireo pombazy tamin'ny taona 2024 na dia ny fanaraka tsara zao aza fa tsy fidy. Ankoatr'izay, ny joro vavolombelona izy manoloana ny fanasoketana zay ataony vovonana Irmara any kandidat Tojo Ravalomanana. Ho antsika zay mpanaraka tambazotra tserasera dia maharaka tsara fa voizin'ireo pombany filohan'ny Rajoelina fa mpifokarongony i Tojo Ravalomanana, mpitsindrona roro i Tojo Ravalomanana. Zany rehetra zany dia mahasamy joro vavolombelona i Taina Razafinjoelina fa tsy misy zany kandidat mitsindrona roro izany. Izay marina dia marina. Na dia fanarantsika teo aza ny valinkafatry kandidat Taina Razafinjoelina laharana faharoa. Afaka eto ihany ny fanehoan-kevitra ireo zay pombany Antokotiko Madagasikara. Ho an'ny solombavambahoaka Rina Andriamasinoro dia mahatsikaritra fa feno fanaratsiana sy fankahalana ireny ampamoaka ireny. Na dia eo aza zany rehetra zany dia tsy dia tena mifantoka amin'izany ny Antokotiko Madagasikara fa mifantoka amin'ny fandresena, mifantoka amin'ny fampandrosoana ny tanànany Antananarivo. Tsotra fotsiny ny atsika aza varintsika amin'izay olona voakarama manenjika atsika any fa ny fandresena ho azontsika banjinina ny fandresena ho azontsika dia fandresen'ny vahoaka malagasy ray manontolo izay efa mifototra anaty amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia amin'ity ianao président vao azo cadeau d'anniversaire tsara indrindra satria ataontsika tena mbola tsy nandalo teto amin'ny tantara amin'ny firenena Antananarivo ny cadeau amin'ny président amin'ity ary ny fahafahany vahoaka malagasy ray manontolo ny fahavitantsika ny fifidianana amin'ny 11 décembre io dia samy itsika mivonona fotoana ny tanora zao nisy ny sababaka tany ny samaka izy zao loza ny samaka le olona satria diso misabaka loatra tsy akantsika tsony zany manana tanorontsika manana mpandimby ny Filoha Ravalomanana tsy maintsy miova Antananarivo sady zany ninona taony lahy tsy maintsy anay Antananarivo sada tompoko la makasitraka tompoko vavy Mazava dia mazava tokoa ny fanehoan-kevitry mpandinika ara-politika toy ny Sitraka Ramanjato John. Efa tsy foto-kevitra tsony no miady raha ireny ampamoaka ireny no jerena ho izy fa efa olona mihitsy. Zany hoe raha ny amin'ny manokana dia attaque personnelle no nataony Taina Razafinjoelina nandritra ny ampamoaka izay nataony. Na dia hita fa tsy nanao nanarana izy nandritra ny ampamoaka izay nataony ity kandidat laharana faharoa amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ity. Ny zavatra tsara fantatr'ireo izay manendrika olona sy manaratsy olona dia matetika ny olona enjena ihany no tiany vahoaka ny Antananarivo ary omena izy ireo vato be indrindra raha ny toejava misy ny fanesesity eto an-toerana no arahana.
raha ny amin'ny manokana dia tsy mankasitraka ny ampamoaka izay nataony Taina Zafinjoelina satria manome vahana ny kandidat tohanany fitondram-panjakana ary raisin'izy ireo atao fitaovana andresena lahatra ny vahoaka fa hoe miady an-trano ny avy amin'ny fanoherana. Araka izany tsy mankasitraka ny ampamoaka izay miendrika attaque personnel ity mpandinika raharaha politika ity. Ny ety amin'ny fanoherana aloha ny fijerevako anazy tena tsy resaka foto-kevitra le fanoherana, le fanenjehana, fa dia tena resaka olona mihitsy resaka toetra hoe tsy tiako ny toetra ny anankiray dia tena hoenjehako mihitsy zay ve no endrika tena tokony hitondrasana n'ilay firenena, zay ve ny tena endrika tokony anaovana n'ilay propagande raha zay ny azo ilazana azy. Rehefa enjehanao rehetra ny olona anankiray na ny point anankiray na ny hevitra anankiray favorise zany, fa tsy mahita enjehana fa tsy olona anankiray dia mahazo avantage foana zay enjehany za tsy hanonona anarana fa tsika mafanto izy no enjehany rehetra zao dia mahazo avantage foana ny enjehany any alonga zany izy dia fa Antananarivo manana fomba fijeriny, misy fodi-kevitra ngeza be mibaiko ny mponina Antananarivo amina resaka fifidianana ohatran'io ary tena hatramin'izay dia zay ny fomba niainana teto Antananarivo, sy victime foana no mahafinaritra ny Antananarivo. Saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny fanehoan-kevitry Alain Randriamisisa. Ireny rehetra ireny dia mampiseho fa miady an-trano ny mpanohitra. Na dia eo aza zany rehetra zany mampiahiahy azy ny ampamoaka izay nataony Taina Zafinjoelina satria ny avy amin'ny fanoherana ihany no asiany resaka, nefa izy tena ny milaza fa tena ny mpanohitra ary miezaka manohitra ny mpanohitra. Hita miariary mihitsy fa tsy nasiany resaka ny kandidat tohanany Filoha Andry Rajoelina tohanany fitondram-panjakana. Ary zany rehetra zany no mampiahiahy azy no sady mahagaga azy ary mampametra-panontaniana any eritreritra. Tamin'ny sonoko tamin'ny vahoaka n'Antananarivo farany izay nanao émission spéciale alohan'ny fifidianana, nisy faminaniana kely nataoko hoe jerenareo io fanoherana io fa fandrotoko otriny alika io afaka ray volana io ny zavatra mitranga. Zany hoe marina le zavatra tenenina rehetra zany mitranga daholo amin'izao fotoana izao satria le firaisan-kinana le collectif ny vonjimaika sy firaisan-kinan'ny samy mampiseho ny filava tsy mandeha, tsy mety le izy ary zany efa naposina fa zany ny tranga. Ito mpamaranina dia zao araka ny fanaratsika teo fa raisin'ny Taina Zafinjoelina ho navadiky ireo pombany antokotiko Madagasikara ny ampamoaka izay nataony. Navadika izy ireo ho fanaratsiana sy fanenjehana olona ny ampamoaka izay nataony tamin'ny 12 Novambra 2024 lasa teo. Mbola manamafy any Taina Zafinjoelina fa tsy nanao resaka ankoatra ny politika izy. No mafisiny fa ny accord politika izay nataony Filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny 2024 no resany ary ny ampy politika maloto izay nataony Filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny 2024 izany. Midika izany fa tsy misy na dia iray aza miresaka fiainany Andriamatoa Marc Ravalomanana manokana na Tody Ravalomanana. Ho antsika izay mpanaraka pejin'ny Taina Zafinjoelina dia mahatsikaritra fa nozarainy tao ny ampahany ny propagande izay nataony nandritra ny herinandro ity. Nampiseho izy fa tsy mpifahavalo ny kandidat mirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna, indrindra fa ny kandidat mirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra. Nanome hafatra mivantana izy tao amin'ny pejiny hoe aza variana mampandihy olona, miantso ireo kandidat 7 namany mpifaninana izy izay mahasahy amin'izao fampilezan-kevitra izao. Nangataka izy mba ampiankarina ny lenta ny fanaovana politika hiala amin'ireo rendrarendra sy fampandihizana olona manerana ny tanàna. Iantso izy mba hanao fanamby hiara-iasa. Noraisiny ohatra tamin'izany ny fanaovana lavadrano. Raha samy manao asa fanamboarana lavadrano amin'izao fotoana ny fampilezan-kevitra izao ireo kandidat 7 namany dia azo eritreretina fa isy vokany zany ary maivana ny olan'ny rano eto Antananarivo renivohitra. Ary mamafisindray mandeha fa raha possible dia foanana ireny fampilezan-kevitra fampandihizana olona sy fanaovana fety isaky ny elankelan-trano. Raha tena mahasaha andao hifanampy, andao akarina ny lenta politika, andao hifanampy kandidat 7 zahay. Raha reo arrondissement enindreo miara manamboatra ohatr'izao foana ny olan'ny rano eto Antananarivo. Zany ny tena tsy hoe propagande fa tsy lozana mampandihy olona sy manao rendrarendra tsisy ilavanareo an'izany efa samy malala tsika. Tsisy vitan'ny akanjo ray andro zany io sasa mizara akanjo mizara koveta nareo hoe mbola ho tia an'izany.
tsy alanareo hoe rano, tsy alanareo hoe fahadiovana. Za ihany ny lakile an'io satria rehefa marary ny zanatsika avy eo a tsy vitan'ny akanjo. Ampiasao ary le vita sy akanjo io rehefa marary loto ny zanatsika. De mbola iteninareo avy eo misy mbola miteny amina. Zay ne tahina tena tiana be le nofinao fa amina io mitovy foana na mifidy zay na tsy mifidy de alenay mifidy andro zalafa zalahy mameky veta mamekely. Jusque rehefa marary ny zanakareo sanatriavana de oka tsy fandatsitsika. Hoe mitovy sa tsy mitovy ny tanàna maloto sy ny tanàna madio, ny tanàna misy rano sy ny tanàna tsisy rano, ny tanàna mazava sy ny tanàna maizina. Ary zay faneho-kevitra zay ihany koa mamarana ny vidéo tsika androany, aza dino misabone sy manisy j'aime ny vidéo tsika amin'ny manaraka indray.